Ny mahakasika ny disadisa eo amin'ny filohan'ny mirandoholona sy ny mpanao gazety dia naneho ny heviny ihany koa ramatoa Lalatiana Rakotondrazafy tao amin'ny pejiny tao. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika ato anatin'ity video ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra hatrany ny Abonneo amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tsy ampendela mo isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba honina mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny chaîne ity tenako amin'ny androandroany ity araka n'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny raharaha izay disadisa teo amin'ny filohan'ny mirandoholona sy ny mpanao gazety no tena impanantsika ato anatin'ity video ity. Fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Ao anatin'ny raharaha boina 767 dia nilaza mo ny ministra ny serasera fa tsy azo ekena ny tsaho izay inina ahely amin'ny fampidirana ny filoha sy ny ankonany amin'io raharaha boina 767 io hoy ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina ramatoa Mara Volamiranty Chaine raha ny vahiny tao amin'ny onjam-peo tsy miankina iray tao amin'ny faritra Boeny. Nanamafy ity ministra ity fa maivandanja ny fanoherana ao Madagasikara ka lasa any anaty fanelezana tsaho sisa no faneho ankevitra. Misy satrany ny kajikajy politika entina hanakorontana tafiditra amin'izany ny fikasana tsy hanatanteraka ny fionana antampony SADC izay ho atao ao Madagasikara. Efa misy ihany koa ny fanadihadina momba ny raharaha boina 767 iny ka tokony hiandram-pitoniana ny toin'izany ny rehetra araky ny nambarany hatrany tao amin'izay onjam-peo izay. Etsy ankilan'izay lasa niteraka faneho-ankevitra isantsokajiny ny filazan'ny Prime Ministra momba ilay raharaha boina 767 lasa tany Iran fa tsy nahafantatra velively ny fisian'izany ny tenany sy ny filoha ka ho an'ny filohan'ny tokotiako Madagasikara Andriamatoa Marky Ravalomanana dia nahitsy avy hatrany ny teniny fa diso ny filazana fa tsy nahafantatra ny fisian'izany ny filoha sy ny Prime Ministra. Fiaramanidina goavana iarahan'ny rehetra mahita ireny ve dia ahoana fotsiny ho izy raha namaly ny fanontaniana ny mpanao gazety teny anosy. Mbola nampiny aza fa hoe baiko avy any am-pitondra faratampony io. Nanamafy izy fa karazana fanodikodinany resaka fotsiny no ataony mpitondra satria hita fa manaratsendrika ny Madagasikara eo amin'ny sehatreresampirenena ny zava-misy ankehitriny. Hoy ny sombambaoka Todisoa Andriamampandry manoloana ny olana ara-tsosialy ara-politika izay miseho ao Madagasikara ao amin'izao fotoana izao dia nambarany ity sombambaoka izay voafidy tao amin'ny boriboritany fahenina ity fa tsy diso firenena ny malagasy fa diso mpitondra. Araky ny fanazavany tsy voaka madinika, tsy tanora, tsy vehivavy, tsy tantsaha, tsy mpianatra no tsy mandroso ao Madagasikara ao fa ny rafitra sy fomba fitantanana no tsy mahafehiny andraikiny ka izay no miteraka fahasahiranana lalina. Manana harena isika, manana tanindrazana mamokatra, manana olom-pirenena manan-tsaina fa ny tsenanantsika dia fitondrana manaja ny vahoaka sy manatanteraka andraikitra amin'ny mangarahara sy fahamarinana hoy ity sombambahoaka izay voafidy tao amboriboritany fa enina tao Antananarivo ity hatrany raha naneho ny heviny mahakasika ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Andao amin'izay ho resantsika ny mahakasika ny faneho-ankevitry ny ramatoa Lalatiana Rakotondrazafy mahakasika ny disadisa eo amin'ny filohan'ny mirandoholona sy ny mpanao gazety. Naka fotoana nandinina tsara aho vao namoaka ity faneho-ankevitra ity manoloana ny disadisa eo amin'ny filohan'ny mirandoholona sy ny mpanao gazety. Taoriny ilay tafa tamin'ny mpanao gazety nataony rivoalohany ka nisy ny fanontaniana nampiteraka famalinana izay tsy azo dintsita izany. Lasa mihenjandroa tanteraka nitady ankehitriny koa amin'ny mahaloholonay kanefa sady mpanao gazety nandritra ny taona maro dia raisiko ho adidiko ny mijoro ary mitondra izao resaka manaraka izao. Voalohany dia miantso ny fitoniana amin'ny andaniny sy ny ankilany ka mba hampitsahatra alohan'ny faneho-ankevitra mety hiteraka fampiantsina na fampiandaniana ka voamaika satria handraraka menaka eo ambonin'ny afo indray ny sasany. Faharoa dia marina tokoa ny voalazany etoa anteny mirandoholona fa ny andininy fahadimy amby telopolo andalana faharoa
ao anatiny fitsipika anatiny mifehy ny anteny mirandoholona tokoa. Fahatelo, adidin'ny mpanao gazety ny mahalala izany karazana andinindininy izany izay mikasika ny teboka izay tiany hametrahana fanontaniana. Ny tsy fahalalana izany kosa anefa dia tsy tokony hampiteraka fifamalina mihitsiny. Ilaina ny mifanaja mba tsy hampisy fifandirana eo amin'ny tompona andraikitra hametrahana fanontaniana sy ny mpanao gazety izay mametraka ny fanontaniana. Ny fahaefatra, amin'ny mahampanao gazety dia mahatsapa tanteraka fa raha marary ny anaty voadona ny afero koa dia maneho ny firaisankina feno amin'ny mpanao gazety rehetra satria fotoana ilana izany indrindra izao ary miantso antsika mba hanao tahaka ny anak'Andriamaso mandrakariva ny tandrohasina eo amin'ny asantsika masina loatra io. Fahadimy, noho izay mampanao gazety izay indrindra kanefa amin'ny mahaloholona ihany koa dia heveriko ampanatiny tena fa tsara toeranao hanolo-tanana ho an'ny fanelanyelanana eo amin'ny roatonta raha ilaina mba hampiravana ny olana. Ndao hampandeferina ny ambom-po, ny savorovoron-kilataona koa alao hery vonina tanteraka ny tenako hamaly ny antso na avy amin'ny andaniny na avy amin'ny ankilany, tsy tombotsoaniza na iza mihitsiny no itohizany fianjanana ny tady koa manantena fa tsy hoantso anefitra izao antso izay ataoko izao. Maneho ny fankasitrana sahady amin'ny fahendrena asehony tsirairay avy ho an'ny fiarahamonina mirindra ho fanajana ihany koa ny fahalalana ny asa fanaovan-gazety izay masina ka mila tandrovana fatratra izany. Ity fanambarana ity moa izay nataony tamin'ny 3 Aogositra 2024 laza teo iny raha nilazany heviny izy manoloana an'izay fifandirana izay nisy teo amin'ny mpanao gazety sy ny loholon'ny Madagasikara Andriamatoa Richard Ravalomanana izay. Mazava arak'izany fa tsy ny fifandirana sy ny fiantsina ady etsy roa akory no entina hampandroso ny firenena fa tokony samy any amin'ny fandrosoana no itidihany daholobe amin'izao ankehitriny izao fa tsy handany andro hifanasavangy sy fampiantsady etsy roa amin'izay ady hevitra izay hita fa efa tsy nampandroso hatramin'izay ka mandraky tiany androany izay satria mantsy raha izay fanoherana izay no nampandroso angambany efa lasa lavitra i Madagasikara nanomboka ny Republika voalohany. Efa nisy foana ny fitondrana ary nisy foana izay fanoherana isan-karazany izay ary efa naro ihany koa ireo fanonganam-panjakana izay niseho zay fa vao maika aza mialatsaka ankady hatrany ny Madagasikara sy ny vahoaka ao aminy. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny Abonneo amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.